faham-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Alleloia, mideran Jehovah ary fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Amin'ny foravoravo sy fiaino hafaliana tanteraka ary mpiaino hajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hope Fi Radio amin'izao ora sy fotoana anarahanao ny fandaharantsika fanompoam-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienoinao ny fandaharantsika fanompoam-pivavahana izao fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo haim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity, ka dia manasanao izay anjoy izany hatramin'ny farany. Amin'ity anio ity dia ny namanao Iavitarel Razakanena no eto amin'ny fanolorana. Afaka minitra vitsy kosa ny anao ny vakiteny fototra dia ny namantsika Dr Jean-Jacques Andriaparany. Anomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharan-kira faharoanjato mihira fihiram-pivaliana.
asantsika handray ny baibolitsika ka anokatra izany eo amin'ny Josoa. Josoa 20 ny andininy 7. Josoa 20 ny andininy 7. Rehefa hitantsika izany dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho Josoa tamin'ny zanak'Israely: mandra-pahoviana no hiarotra oranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ny razanareo anareo. Ho tahinana izany teny izany hitondra hery sy fampianarana ho antsika ary lesona sarobidy ho antsika amin'ity anio ity. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Jehova o rainay izy ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny tombontsoa sy sehena izay mbola nomenao anay, satria nahazo izao sabata anao masina izao izay ankehitriny. Nitantana anay ianao, nivimbana anay ianao tamin'ny zavatra rehetra nandritra ny nemana iny. Ny zavatra rehetra izay niseho teo amin'ny fiainanay dia nataonao mpandresy izahay. Isaorana Jesosy io izay nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary dia ankehitriny tompo malalo amin'izao sabata anao masina izao dia mangataka ny fananao masina mba ataonao feno amin'ny fiainanay ary anamasina anay. Andray ny hafatra avy aminao izay hoentin'ny mpanomponao. Mangataka tompo mba tendreo ny lelan'ny mpanomponao, ololanana lelany efa mahay, ary ianao no apita izany hafatra izany amin'ny lalan'izany mpanomponao izany tompo. Ankehitriny koa dia mahatsiaro manokana izahay raha misy olona anatin'ny fahasahiranana, raha misy olona anatin'ny aretina, raha misy olona anatin'ny olona maro samihafa. Jesosy io meteziny ao andinan'izy ireny, ampahery azy ireny, ampitraka azy ireny, anome fanasitranana azy ireny amin'izao sabatanao masina izao. Mamindrafo satria dia asan'ny maizina izany. Aoka tsy akasika ny tsirairay avy izany asan'ny maizina izany tompo. Didina noho ny amin'ny anaranao tsy hanan-kery ny asan'ny satana rehetra, satria dia efa sahavalo efa resy ireny Jesosy. Ary ankehitriny amin'ity sabata ity dia aoka izay ahita fifaliana fanatrehanao mandritra ny tontolo andro sabata izany, fa dia tonoana ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka famanana elokay. Amen. Ho fanomanana ny fomam-panantsika andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia manasanao hanaraka n'ity hira iray ity. Sure.
sambarako zany foko tsy hiala fitsarako de raintsika mandrakariva ny tompo satria afaka ifampahireto indray amin'ny alalan'ny zonjam-peo zao andre ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra isika mialohan'ny anokavantsika ny soratra masina nefa de tsara raha mivavaka fo isika anokafan'ny fanahy ny saina foampanahintsika rehetra andray izany tenin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Josoa 7:20 tsika zao ny Josoa 7:20 zany no tenin'Andriamanitra zay ifampizarantsika indray amin'ny ora sy fotoana ity vavaka isika. Fanamaso tsy aty teny ty fahanao ary araka ny teny fikasana dia ampiteny mandrakariva ny mpanomponao ianao ary indro apetraka eo ampelantananao ny voambolana rehetra ianao nahary ny molotra ny vava ny lela ka dia ataovy tahaka an'ireny efa mahay ireny ambandrenesan'ny rehetra ny afatra manokana sy ny fampahirezana avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary ava-malala araka nambarako teo dia mamakivaky ny bokin'ny Josoa efa madiva ho tapitra ihany izy ty efa Josoa 7:20 isika izao betsaka ny lesona sarobidy izay mbola azonao iverenana jerena avokoa ireny lesona ireny satria ao anatin'ny tranokala ny ty onjam-peo ty zany Hope Fire Radio fanantenana ho anao dia azonao arahana foana zany ireny rehetrarehetra reny na amin'ny Facebook na inona no andraisanao an'izany afatra izany ka dia eo amin'ny Josoa 7:20 isika izao dia andovaka itsika ny Josoa 7:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 10 satria eo zany ny tena andraisantsika ny lesona amin'ny ty ora sy fotoana ity. Ny nizarana ny tany sisa andrefany Jordan ny anjaran'ny Benjamina ny Simeona ny Zebulona ny Isakara ny Asera ny Naftali sy Dana ny tany nomenan'i Josoa dia nivory tao Silo ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra ka nanangana ny tranolay fihaonana tao ary ny tany dia resy teo anoloany ary nisy irena 7 tamin'ny zanak'Israely tsy mbola nahazo ny lovany dia hoy Josoa tamin'ny zanak'Israely mandra-pahoviana no iaotraoranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanareo anareo mandova 3 lahy avy isa-pirenena ary aniraka azy aho ary mandoava ozy izy 3 lahy avy isa-pirenena dia aniraka azy aho ary ainga izy ka andeha hitetiny tany ka anoratra azy araka ny olovany dia iverina ty amiko ary hizafa Isaaz 7 lahy tokoa izy ny Joda hitoetra amin'ny tany ao atsimo ary ny taranaka Josefa hitoetra any amin'ny tany ao avaratra ary ny
soratinareo ny tany ka ataovy fitotoko ary ento aty amiko ny soratra dia anao filokana ho anareo eto anatrehan'i Jehovahandriamanitsika fa tsy mba manana anjara eo aminareo ny Levita fa ny fisorohana amin'ny Jehova ny lovany ary Gada sy Robena sy ny antsasaky ny firenen'i Manase fa nahazo ny lovany any andafy atsinanan'ny Jordana izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehova azy de niainga ireo lehilahy reo ka nandeha Joshua nandidy izay nandeha anoratra ny tany ka nanao hoe mandehana mitety ny tany ka sorato izy de miverena aty amiko ka eto silo no anaovako filokana ho anareo eo anatrehan'i Jehova de lasa ireo lehilahy reo ka nandeha nitety ny tany de nanoratra azy tamin'ny taratasy ka natao fitotoko araka ny tanàna ary de tavaverina tany amin'ny Joshua teo antobo tao asilo izy Joshua de nanao filokana ho azy tao asilo eo anatrehan'i Jehova ary tao nizarany Joshua ny tany ho an'ny zanak'Israely araka ny fizarany. Zay zany ny vaky-teny izay avy amin'Andriamanitra amin'ity ora sy taona ity de ny andinin'ny fahatelo no vaky-teny fototra manandanja indrindra de hoe de Joshua tamin'izany kely mandra-pahoviana no aotra oranareo tsy hiditra andovan'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ny razanareo anareo mandra-pahoviana no atahotra ianareo mandra-pahoviana no isalasala zay zany lohateny afatra ihany koa mandra-pahoviana no isalasala isika ry ava-malala mandra-pahoviana no aotra oranareo zany hoe misy hésitation misy an'izay inertie misy an'izay tsy finoana zay ka de ovahantsika ny olana hoe inona ary zany no zavatra zay tena tokony atao amin'ny zanak'Andriamanitra manoloana ny teny fikasana izay omeny. Hoe mbola iandry ihany ve isika mbola atahotra ihany ve isika fa araka n'io afatra io zany de zao hoe taoarinany ireo dilavabe zay nataon'ny zanak'Israely ka nitatsika teo atrany hatramin'ny fifondrana zany tany anefitra rehetra nahazo an'ireo toerana maro samihafa tafiditra ao amin'ny ilay tany Kanana efa tonga amin'ny fizarana tany de hitatsika eto fa mbola misy zany zao anankifito araka le vaky-teny teo zany tsy mbola nahazo ny zaratany nefa voazara tsy mandeha hoe tonga de ndre mandeha moa le izy fa de mandeha tsikelikely zany ny fizarana ka mbola misy fokofito zany amin'ny zanak'Israely le vakitsika teo tsy mbola nahazo an'izay anjaran'izay ary de petraka zany zao ny fanontaniana feno fiaikana avy amin'ny Joshua manao hoe mandra-pahoviana ny aotra oranareo ka tsy andraisanareo an'izany ary de mbola mitoy ihany zany fanontaniana zany mbola mitompona ihany koa zany aty amin'izao vanim-potoana iainantsika zao hoe mbola mandra-pahoviana sika no iaotraotra sy iandry ary atahotra ny amin'ny toe-javatra zay iainantsika sy ny fanaranan'Andriamanitra sy ny fampitomboana ny finoana ohatra misalasala be zany sika tsy tena manam-pinoana zao ora sy fotoana mangidy sy mafy eo amin'ny fiainana zao no fotoana mety indrindra ry ava-malala andraisantsika ny décision tsy ampisalasalana anatona ny Kristy anolotra amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy andalo amin'ireo fitsapana mamay isika movenao efa manana an'izay finoana feno lalina fifandraisana ety amin'Andriamanitra zay ka tsy ampisalasalatsika. Ka eto zany ny teboka voalohany de hoe tena zava-doza mihitsy ity lay fiaotra orana fatahorana zany fisalasalana amin'ny fiarana amin'Andriamanitra ty sy ny amin'ny zava-panahy io zany tena fahavalo goavana mihitsy io le fisalasalana io ohatrany hoe sady manao tsy manao makany am-piangonana atao tsy makany am-piangonana tohatra ny mafana fo nefa ohatrany tsy hita hoe ahoana ohatra mora tafitohana zany de ohatra mampifilafila an'Andriamanitra manana fanomezam-pahasoavana nefa ny ohatra tsy tena ampiasaina zany manana fahafahana manohana ny asan'Andriamanitra nefa ohatra ny tsy tena manao tsara zany zany rehetrarehetra zany dia tafiditra ao anatin'le izy daholo hoe aiza ihany tsika ty ahoana ny tena fanompona ao an'Andriamanitra manana fahafahana ianao manao décision manana fotoana ianao mba hahafahanao manompa an'Andriamanitra dia lasa ny zavatra hafa indray no important aminao zany zay le mahatonga le izy hoe tena danger ty zavatra ty
tena hoe mampidi-doza ary zany ny zavatra tena mahafinaritra Satana de ny olona misalasala. Izy zany tsy manao hoe tsy aza mamaky Baiboly, tsy manao hoe diso io tsy misy Andriamanitra, tsy zavatra lehibe ohatr' zany, fa ny zavatra tena averin'ny olona de ny resaka fisalasalana hoe ahoana tokoa moa zany, de misalasala omba an'Andriamanitra ny olona, de ambolen'ny fisalasalana foana isika. Efa fomba fiasany hatrany amin'ny Genesis io le mamboly fisalasalana io, hanky vare tsy ho faty tsy akory ireo, tsy tian'Andriamanitra hitovy aminareo, hitovy aminy ianareo, ny hazo rehetra eo amin'ny saha de tsy azonareo hinanana. Mamboly fisalasalana de io mihitsy ny zao zavatra misy amintsika zao hoe tena misy ary ve Andriamanitra, ohatra mijaly be ahoana ty aretina misy eo aminay ty, ahoana ty tsy fananam-bola ty, ahoana ty tsy fisiny asa ty, de misalasala be isika. Ry hava malala, fahavalo goavana ity resaka fisalasalana indrindra eo amin'ny ara-panahy moa zany. Ka eto zany de zao hoe ireto foko anaky fito reto zany zay mbola tsy nahazo mihitsy ny anjarany dia tsy hoe akory tsy eo le zara-tanin-jareo fa ny probleman-jareo zany de tsy nietsika ry zareo, tsisy inona fa miandro fotsiny. Zay le efa lesonantsika tamin'ny farany hoe miandro fotsiny nomena, miandro tolorana fotsiny, mila mandray an'izany amin'ny mpinoana isika, mila mandrombaka na ny fanjakan'Andriamanitra aza de zay mihitsy hoe fandrombahana ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny mpandrombaka ozy de mandrombaka azy ankeriny eo amin'ny zava-panasy ny fanjakan'Andriamanitra zany ifandrombahana ry havana. Fa tsika zany arakaraky ny hoe misy men'Andriamanitra ny opportunité rehetrarehetra mba ahafahantsika mifandrombaka, de isika manao croiser les bras, tanana babena zany miravoravo tanana isika. Ka noho izany raha mandray an'izao afatra zao ianao tena ifandrombahana mihitsy aza ny andraikitra, be de be miala andraikitra zany zao hoe za aza atao an'izao, za aza atao foloany ty, za aza atao tompona andraikitra, te hialaala andraikitra satria midika an'izany zavatra zany de tsy te ho engagé anao, arakaraka ny tsy ma-engagé anao anatin'ny asan'Andriamanitra de tadidio fa rembon'ny Satana ary tafiditra anatin'ny aratony ianao. Zay zany tena olana zay. Ka mila manao action isika, mila miasa ampinoana isika ry hava malala. Efa men'Andriamanitra ny tany, efa men'Andriamanitra ny teny fikasana, fa isika zany dia io le mangatakandro mampiemitra ny zava-panahy, zavatra tokony androso, tokony isy progrès zany de miandro fotsiny eo. Efa ny men'Andriamanitra ny teny fikasana, men'Andriamanitra ny fiadanany, men'Andriamanitra ny fandresena ao amin'izany tany zany, fa isika misalasala mandrakariva toetra avy amin'ny Satana zany rehetrarehetra izany. Ary io zany ny fisalasalana dia tena hoe fahavalony antson'Andriamanitra mihitsy io, satria rehefa miantso Andriamanitra de misalasala ny tena zany tokoa ve. Le izy aloha hoe amin'ny olombelona de mety mitrangy zany ho tahaka ny Gideona ne rehefa natson'Andriamanitra tsy tonga de hoe namaly izy fa mbola salasala ihany izy de nangataka famantarana mikasika le volon'ondro hoe raha mando ty de raha maina ty de sy ny sisa. Zany hoe mety misy ry Mosesy ange mbola salasala be mihitsy tena niantso avy ianao Andriamanitra sa ahoana, atsipazo ny tena mivadika biby lava raisondray ataovy anatin'ny tany nitratranao anaty lampanao ny tananao mivoaka avy amin'ny boka, mbola misy fisalasalana ihany, tsy maninona fa mety ho toetran'olombelona fa mandray an'izao afatra zao ianao aza misalasala. Fa raha vao misalasala zany tsika de ohatra ny olona hoe manana zavatra lehibe tsara tarehy fa tsy ampiasaina mihitsy, ohatrany hoe ianao zany manana vilia tsara tarehy ao an-trano fa ianao mihinana miravina, manana zavatra, manana drap tsara tarehy ianao eo fa ianao vorokitsay sy lamba rovodrovotra ny tafianao, de miandry ny vahiny hitafy azy, miandry ny vahiny vo hisakafo amin'ny vilia tsara sy sotro mamy sotro tsara, de ohatran'izany mihitsy zany ny olona hoe nomenanao ny zavatra tsara rehetra fa aleonao ihany manilika eny am'izay izy ohatran'ny akoho. Ny akoho zany rehefa tezainao anatin'ny garazy menan'izao sakafo tena ara-dalàna tsara zao de miezaka nivoaka ihany any am'izay misy fahafatesana manilika eny am'zezika. Ohatran'izany zany tsika indraindray hoe lozantsika manilika eria fa tsy le hoe inona zavatra tsara, ary de mitady zavatra any am'izao tontolo zao ny zanak'Andriamanitra, lasa mandeha mivoaka any ivelany, lasa mitrandraka an'ireo mozika sy fiainana sy fidorohana sy fimamona any ivelany, atao mihitsy zay andehanany amin'ireny ka mampiena ny finoana sy ny fanarahana an'Andriamanitra.
miteboka faharoa ry havana de zao hoe efa nomen'Andriamanitra antsika ny teny fikasana. Io zany miverina foana atao anatin'ny toroteny rehetra, angamba ny toroteny 9 na 7 zay ny renisitsika teto hoe ny teny fikasana de efa nomen'Andriamanitra ny amin'ny fandresena, mitompona foana io teny fikasan'Andriamanitra io. Ary ao amin'ny teny fikasana de misy foana ny eny araka ny voalaza eo hoe Josoa zany eo amin'ny 9:7 dia napatsiandry zareo manao hoe efa nomen'Andriamanitra anareo ny tany. Ary eto de tena nampiasa ny temps passé zany ny filazam-potoana tamin'ny lasa mihitsy Josoa hoe efa nomen'anareo ny teny. Raha amin'ny teny anglais moa zany de hoe the Lord has given you the land, zany hoe efa nomeny anareo, efa za filazam-potoana tamin'ny lasa zany, ka ny dikan'izay zany de hoe efa n'Andriamanitra ihany koa rehefa mameno teny fikasana de miaraka amin'izay ihany koa zany ny assurance, efa hoe assuré zany io zavatra zay ianona io, fa tsy hoe omeny anao le teny fikasana nefa izy tsy migarantira akory hoe tena voaro tsara izany teny fikasana izany. De eto zany de niandry andry zareo zany Andriamanitra hoe andray an'ity ve reto olona reto sa ahoana, fa zareo de niaotraotra mandra-paovina nareo niaotraotra. Efa nomena le tany fa niandry zany Andriamanitra hoe anao etsika ve reto olona reto. Ohatra zany tsika indraindray hoe mivavaka isika amin'Andriamanitra, ary rehefa mivavaka isika zany de indraindray le vavaka ataotsika zavatra efa nomen'Andriamanitra le izy, zavatra efa sokafan'Andriamanitra mazava be eo le izy, fa tsika zany mivavaka ny am'le izy foana, mbola mivavaka ny efa misy lalana misokatra be eo, efa misy varavarana misokatra be eo, fa tsika zany mbola mivavaka ny amin'io ihany hoe inona sitrapon'Andriamanitra. Indraindray zany misy zavatra ohatran'izany, ohatra hoe ny zavatra efa mandeha ho azy zany hoe ianao zany ohatra hoe manana t-shirt ianao manana hoe manana robe misy loko mena, maitso, manga eo am'le izy eo, de ianao ve zany zao raha ohatra ka hoe eo manana an'ireo rehetra de mbola hivavaka ihany ve ianao hoe tompo inona am'ireto akanjo reto no anaovako, zavatra efa mandeha ho azy hoe inona no mifanaraka am'le pataloha ambany, inona no mifanaraka amin'ny kravaty. Tonga hoe zavatra décision raisinao manokana amin'ny sainao zany zay, de ianao efa men'Andriamanitra fisainana raha teo, ka be de be zany tsika ny hoe mivavaka ny amin'ny zavatra zay efa misokatra, zay efa mitombona eo. Misy fotoana zany hoe ianao efa men'Andriamanitra n'ilay capacité, efa men'Andriamanitra zay fahazavan-tsaina rehetra mandray décision zay, de zao hoe raisy fotsiny décision am'izay zavatra sokafan'Andriamanitra. Ka eto efa nomena le tany, fa zareo tsy nanao etsika ny am'izany zavatra izany. Ka noho izany ny finoana dia raha anasa foana fa tsy mijanona fotsiny am'izao. Point fahatelo de ty hoe ny paikady zany eo amin'ny fitariana sy ny paikady na stratégie zany dia tena ilaina mihitsy. Tsy hoe akory efa men'Andriamanitra ny teny fikasana, efa men'Andriamanitra ny tany de tsy mila stratégie ianao, tsy mila fomba fiasana, fomba fiady. Ilaina tsara ny fahaizanao mandamina no entinao miady. Josoa zany de tena nianatra an'izay, ary nianatra an'izay avy tamin'ny Mosesy izy, hitantsika mazava zany rehetrarehetra izany hoe tena ilaina mihitsy zany izay karazana fahaizana amin'ny paikady rehetra izay atao zay. Ka eto zany de nomeny Josoa ny paikady zao ary ny stratégie zany hoe manendre anareo mpitarika isa tokony avy zany isaky ny foko, de andana sevo mitety ny tany izy zay zany. De eo amin'ny teny fikasana ara-panahy zany de mila ihany koa an'izay le hoe misy étape pratika zay atao, tsy mijanona fotsiny hoe inona ary ny étape manoloana an'izay, de manao plan inona mihitsy zany Josoa ho an'ny mpitarika rehetra zany. De tena ilaina mihitsy, be de be ny hitako any amin'ny fiangonana sy ny sisa, de tsisy plan inona, tsisy hoe ahoana, fa ohatrany hoe mandeha be fotsiny am'izao le fiainan'le fiangonana, le fiainan'le zanak'Andriamanitra, na isika aza zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra, mila hoe inona hiatrehana ny tontolo andro, eto manao an'izao, eto manao an'ity, eto manao an'ity. Mila mihitsy zany tafiditra ao anatin'ny
emploi du temps anao zany eto manao an'izao fa tsy hoe mandeha gona fotsiny na men'Andriamanitra zany tenika nampinina salama tsara ianao amin'ny zavatra rehetra men'Andriamanitra asa ianao de mila apetraka tsara mazava zany hoe inona koa nefa ny stratégie avy any aty amiko zay le hoe mila planinina ny fiainana leadership mila etsika ny zavatra rehetra zay atao de ny menjosoa zany zay manaraka tsara ny lamina izay napetraka aoka isika olon'ny organisation mandala ny organisation ary zay mahafinaritra amin'ity fiangonantsika ty hoe tena tompon'ny fandaminana amin'ny zavatra rehetra zay atao tsika no anisan'ny hoe fiangonana bien organisé indrindra dénomination tena hoe well organized raha samy dénomination ary dia mafinaritra zany izay miasa miaraka amin'ny stratégie sy ny planina fa tsy hoe ho avy Jesosy de mijanona fotsiny eo hoe efa ho avy izy fa aza manao stratégie aza manao planina tena toe-tsaina tsy izy mihitsy zany fa tsika de miaina tahaka ny hoe ho avy androany Jesosy kanefa koa isika de miplanina tahaka ny hoe mbola ho avy amin'ny fotoana ho avy Kristy dia manao planina sy ny sisa zany ilaina zany rehetrarehetra izany mba tsy korotana ny fiainana tsy korotana ny fiangonana de Andriamanitra zany dia manaja tsara ary tena hoe manome voninahitra ihany koa ireny olona zay manana finoana miaraka amin'ny action reny tonga de nandeha tokoa reto olona reto fa tsy mijanona teo fotsiny satria ny finoana de tsy midika hoe mijanona fotsiny hoe manam-pinoana matanjaka finoana de mijanona eo ny finoana tompoko averina foana dia miasa miaraka amin'ny fahendrena sy ny planina ny stratégie rehetrarehetra izay atao tadidio foana zany zay ny zavatra teboka faefatra farany de zao hoe natao eo hoivo ny zavatra rehetra mihitsy ny fiankofana nataony Josoa hoivo zany ny fiankofana atao amin'ity toko fahavalo amby folo ty satria rehefa mijery eo amin'ny andininy fahafolo isika dia nametraka ny tabernakely io le asevy manao fitoerana ho azy de onona eo aminy akory amin'ny Exodosy aria de zao hoe fanatrehan'Andriamanitra rehefa miteny hoe tabernakely rehefa miteny hoe ny tranolay fionana miteny an'io le fitoerana masina io de zao hoe fanatrehan'Andriamanitra zay nataondrareo ivo natao tao asilo izy eo no ivony fiankofana natao zava-dehibe foana ny fiankofana amin'Andriamanitra de natsangana teo ny tabernakely ka teo zany Josoa no mitady ny fanatrehan'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra teo izy le manao an'le hoe filokana le sy manao ny ataotsika hoe karazana fifanekena zany izay atao covenant eo ihany koa zany no anaovana an'izay fanontaninan Jehova ivo manontany foana zany izy manao fanompona foana Josoa fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao efa milamina ty efa azontsika amin'ny tany de atao anjorom-bala Jehova na hoe atao akilabao fa tena natao zava-dehibe mihitsy izany fanatrehan'Andriamanitra izany ary ny zavatra rehetra efa nandray lesona Josoa nisy fotoana hoe tsy nanontany an Jehova fa ny zavatra rehetra zany ny décision rehetra dia natao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra zay ny antony ty hoe tabernakely natsangana tao asilo ty centre ny fiankofana ny adoration io zany ny hoe ivo dia ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ka noho izany re ava malala ny fampiarana ho atsika de zao hoe mialohan'ny andraisana ny décision rehetra dia tsy maintsy mandeha any amin'ny fiankofana ny fideranan'Andriamanitra ny fivavahanan'Andriamanitra ary aoka ampifanarahana tsara zany ny décision anao sy ny sitraponao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao ihany koa fa mikatsaka zay sitrapon'Andriamanitra izay ka manomboka zao zany de zao hoe miala avokoa ny fisalasalana rehetra raha mipetraka amin'ny fanontaniana zay napetraka Josoa mandra-pahoviana nareo no isalasala iaho atraoatra de mamaly zany isika hoe manomboka zao de tsy salasala tsony dia mety afaka apetraka amin'ny karazany maro samihafa ty fanontaniana ity hoe mandra-pahoviana nareo ny ao atraoatra mandra-pahoviana nareo vo amela ny eloko ny hafa ifamela eloko mandra-pahoviana nareo zay vo tena amaly ny antso zay ataon'Andriamanitra aminao mandra-pahoviana zay vo andray ny famonjena ka an'olo tena ho amin'ny ranony batisa
mandra-pahoviana zay vao afaka ampiasan'ireo fanomezam-pahasoavana zay nomeny tompo na vola na arena na inona ny don spirituel nomenanao mandra-pahoviana vao atolotra zany rehetrarehetra izany ry havana efa nomen'Andriamanitra zany rehetrarehetra izany fotoana mety izao mitsangana raisom-pinoana zany rehetrarehetra izany ary mandehana mandray ny fitahiana avy amin'izany teny fikasan'Andriamanitra izany movenao nandritran'izay fotoana rehetrarehetra izay mbola nisalasala movenao mbola nampihemitra nangatakandro lava ny amin'ny zavatra mazava zay fomen'i Kristy fotoana mety izao hitsangananao anaovanao dingana vaovao indray ary andraisanao ny teny fikasana anaovanao dingana ara-panahy andraisanao ny famonjena ary andraisanao an'izany toetsay pakatoavana eo amin'ny Kristy zany afantoy tsara amin'i Jesosy mihitsy sy amin'ny ivony fiainanao ny fiderana sy ny fiankofana amin'Andriamanitra tsy azo atao ambany zavatra izany aza misalasala fotoana mety zao andraisanao décision ny amin'izay fanontaniana napetraka izay ary manomboka izao ianao dia zanak'Andriamanitra mitombona tsara ary mandray ny teny fikasana mahazo ny anjara lovanao zay efa tsy ho ela intsony rehefa ho avy Kristy dia andray ny anjara lova anjaranao mandray an'izany ampinoana hivavaka ho anao amin'izao rasotoana izao Tompo Andriamanitra ray masino misaotra satria tsy lany mamina ny teninao ary matetika izay miahotrahotra misalasala ary matetika izay tsy manam-pinoana mihitsy azy tsy mba manao action mihitsy fa mijanona fotsiny amin'izao tsy mampiasa ny fahasoavanay ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay fa dia mijanona fotsiny amin'izao mangataka Jesosy ho an'ireto mpiaino reto mba tena handray tsara n'izany hafatra izany ary manomboka izao dia zanak'Andriamanitra sady manam-pinoana mankatoa mandray ny toromarika rehetra avy aminao ary andova n'ilay teny fikasana dia ny Jerosalema vaovao izay efa tsy ho ela intsony dia ho tonga any amin'izany toerana zany izahay ka dia azony hatramin'ny farany reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy amen. Isami mahery raha lasa anabavy malala ny tompo ny hitantsika manokana ka tonga n'izany teny izany ho tafatoetra ao am-pony tsirairay avy amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirinay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.
dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.